Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Melohany idirantsika amin'ireo antsy priam-baovao dia indro aroso aminao vetrany ireo lohateny. Nosy Baren mikatona ny fanjonoana Orita. Atsirabe faharoa atonga ny fiara mpitatitra ho an'ny oniversite ny vakina karatra. Vita ny 20,000 ny lalana rarivato ao atapo-tanàna ny Antala. Alafiny toekarena no anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao hoatsaraina ny rojo Piarina Trondro ao Ambositra ary amafisina ny fitadiavana lalam-barotra ny faritra Moronmania izay anisany tena be mpiompy-trondro ary tena mahavanona. Nisy araka izany ny fikaonan-doha nandritry ny 2 andro nitadiavana vahaolana mikasika izay rojo Piarina Trondro izay ho an'ireo mpiantsetra amin'izany ao amin'ny faritra Moronmania. Onja vony miarana eo amin'ny sariny voariny aina Manantso. Faritra fitaratra eo amin'ny fiompiana trondro sy eo amin'ny ady amin'ny alatra trondro Moronmania mahatratra manodidina hatrany amin'ny 5 alina sy 7 hetsy sy 2 tapitrisa eo ny zana trondro miakatra ny taondasa teo raha 400 taona eo kosa ny trondro matavy. Ka nisy ny fikaonan-doha ny tady paikady entina mamahany olana eo amin'ny fivarotana na io zana trondro na ny trondro matavy tanjona ny ananana paikady azo tanterahina sy maharitra. Zava-dehibe ao anatin'izany ny fandrindrana ny lalam-barotra sy ny fanaraha-maso ny varotra hoy ny taleparitry ny Jono Moronmania. Nyresana ny resaka tsena satria mampikaikaiky ny mpiompy-trondro ny famoahana ny vokatra avy any fotony any amin'ny fokotany dia tanterahana androany izay zavatra izay mba hikarohana vahaolana amin'ny resaka tsena, resaka fivarotana. Efa nisy atrikasa maromaro taloha mikasika ny rojo Piarina Trondro famahana olana amin'ny resaka halatra trondro. Hatreto dia raha ny action na ny asa natao dia efa maro dia maro toy ny hoe fanaparitahana ny afisy vol ny filazana azy na ny lalàna sy ny sazy ampiarina amin'ny fanjikan-dalàna amin'ny sotasota amin'ny resaka trondro. Eo ihany koa ny fampahafantarana ny mpiompy-trondro rehetra sy ny autorité lokale any fotony mikasika ny tsy maintsy anana ny mpiompy-trondro rehetra, karatra maha-mpiompy-trondro sy ny carnet mpivarotana trondro. Manome tanana manampy ireo mpisehatra amin'ny rojo Piarina Trondro ato anatin'ny faritra Moronmania ny tetika asa AZAM na ny aquaculture pour la sécurité alimentaire à Madagascar. Eo amin'ny resaka fahavarotana satria izay no anisan'ny tena olana anankiray koa tsara vahana hatrany amin'ny fotony famokarana mandra-pahatonga azy any amin'ny vilia ho an'ny mpihinana dia misy sehatrasa maro moa voadinika teo izany hatrany amin'ny hoe fampanaran-dalàna ny fiompiana, eo ihany koa ny fananana tsena manara-penitra, eo ihany koa ny fampalalana izay andindiny rehetra mahakasika an'izay famarotana izay izany mahatsara sy mampandrotsana izay Piarina. Ankoatr'ireo mpisehatra amin'ny trondro dia miaraka mitady vahaolana teto ihany koa ireo manam-pahefana eto Ambositra notarian'ny préfet Razazaroana Bavy Hortensia sy ny avy ao amin'ny faritra Moronmania. Nitarika ny fikaonan-doha ny fitaly ava-paritry ny Jono sy ny Aptra ny izay kosa no namatsy vola tamin'ny fanatanterahana izany. Zay ny tany amin'ny faritra Moronmania fa ho any amin'ny faritra Melaka indray aloha isika amin'ny ity vaovao manaraka ity mba ho fiarovana maharitra ireo arena anatin'ny ranomasina indrindra fa nivokatra Orita sy Drakaka. Eo ihany koa ny ahafahana manatsara ny fidiram-bola ireo mpanjono eny fotony izay miasa sy mivelona ao anatin'ny faritra rovana an-dranomasina Nosy Baren dia nanatanteraka fanakatonana ny tahiry tsy maharitra na ny réserve temporaire ireo mponina eny an-toerana amin'izao fotoana izao izay haritra 2 volana aorian'izay kosa dia hosokafana indray ny tao-mpanjonoana Orita Diapson Robert. Ny roso tamin'ny fanakatonana indray ny tahiry tsy maharitra na ny réserve temporaire
amin'ny alalan'ny hazan-dranomasina orita andiany voalohany ho antaona 420 ity ireo mponina mpanjono izay miasa sy mivelona ao anatin'ny faritra rovana ny ranomasina nosy baranina melaka amin'izao fotoana izao. Mazava dehibe amin'ny fanaovana an'izao reserva izao moa dia araka ny hoe mahafaritra rovana anazy izay dia fitantanana ilay izy dia entina iarovana an'ireo vokatra ao anaty ranomasina ireo mba tsy ho lany taminga. Paika dia efa napetraka foana moa hatramin'izay satria tsy voasambana izao no aniliana an'izao reserva orita tsy maharitra izao fa efa fanao hatramin'izay ka tany amin'ny 2019 tany izy entina iarovana amin'ity faritra ity. Eo ihany koa fitsinjovana velotenan'ireo mpanjono ireo satria haitsika manko fa misy ihany koa ny olana atrehan'izy ireo ety amin'ny nosy ety na tsy teny fotsiny ohatra ny fiovaovan'ny toetrandro dia isany hoentina hitantanana an'izy ireo izany satria rehefa mba tonga ny fisokafan'ny reserva mba tsaratsara ny vilin'ny orita ety. Mitotaly 10 hektara mahery araka izany velaran'ny tany nametrahana an'izany tahiry tsy maharitra izany ao anatin'ny nosy miisa enina ety amin'ny nosy Barenne. Faritra Melaka dia tena faritra manan-karena hazan-dranomasina indrindra manerana ny Madagasikara izany dia mbola anisany izany hoe zava-dehibe tokoa izany na ho an'ny vahoaka na ho an'ny fitondram-panjakana na ho an'ny vahoaka mivantana eto an-toerana eto koa manentana ny rehetra mba hanaraka an'izay. Mavitrika hatrany ireo mpanjono manatanteraka an'izany tahiry tsy maharitra izany isan'ny taona satria efa tsapan'izy ireo ny vokatsoa aterakiny. Ny fanaovana reserva zahay la raha mamily reserva manaraka an'io mba hitahanay tombotsoa maro raha miroborobo velo agnatiny ao lomotsy ireo velo orita fia tanay maro lafa hoe fotoana makiazy am'izay mangalaka azy zay maro agnatiny ao tsy mitovy amin'ny fangalany azy andavanandro tombo be amin'ny bevata misy masisany masatsy 7 kilo 8 raiky. Marina moa fa ny fanindran-dalana tamin'izao ihany koa ny fanakatonana ny tahiry tsy maharitra ho an'ny hazan-drano-drakaka anatin'ny alahonko eny amin'ny toerana morontsiraka izay aharitra 2 volana avokoa ny fikatonana dia hosokafana indray. Ny fikambanana Vezomiray nosy Barenne Melaky miara-miasa amin'ny Blue Venture no tompon'antoka amin'ny fanatanterahana izany eo ambany fiain'ny ministeran'ny Jono sy ny toe-karena manga sy ny ministeran'ny tontolo iaina sy ny fandrosoana lovain-jafy ary ny faritra Melaky. Fa tafajoro any amin'ny fokontany Vohitsoa commune Hatsianofana district ny Vangaindrano ny fikambanany Piompitrondro ka Dopitrondro miisa 20 no efa nanan'izy ireo ankehitriny ary antenaina fa ampitombo ny fidiram-bolan'ireo tantsaha ny vokatra hazo ao anatin'izay. Menacien Proust solotenanay any Vangaindrano. Perena mbola malalaka ny Piompitrondro raha ato amin'ny distrikany Vangaindrano efa manomboka maro ireo fikambanana rislahatra amin'izany ka mamadika ny tanimbarin'izy ireo hatao Piompitrondro. Isan'izany ny fikambanan'ny Piompitrondro eto Vohitsoa efa mahasapa fa mihatsara ny faripenan'izy ireo noho ny fisian'ny fidiram-bola an-tokatrano. Amin'ny ambilay tsy ny ompenazy zany dia ohatra ny hoe dia ambany be mihitsy ny fiainanay tamin'izay fotoana zay hatramin'ny vary zany dia manarisarotra aby zany vidy sakafo maminoko anazy fa amin'izao fotoana zao zany dia mandeha tsara zany ny vidianay sakafo amin'izao fotoana zao. Misy telo karaza moa trondronay amin'io, misy ny karpa, dia tilapia, dia borovava zay atsoina hoe vilim-bazaha. Dia eo amin'ny karpa zany raha izy ny 1 kilo eo zany dia lafa agnoagna amin'ny 4 alina zany raika aminazy. Raha manome 1 kilo izy. Ho an'ny menarambo kosa na tilapia dia manodididina ny 5 alina 3 alina no tena be aminazy. Ny dobitrondronay zany dia 20 ny isany isinjara amin'ny toerana 5. Efa mizoro ara-panjakana ity fikambanana itsika irin'izy ireo ny mba isian'ny fisidiany ministera foibe mangataka ihany koa ny fanamafisana ny fiofanana indrindra ny fampitaovana mba ahatratrara ny tanjon'ny fikambanana dia ny hampiroboroboana ny siam-pirenentrondro eto Vangaindrano. Ivadika lafim-baovao afa-tanteraka isika iresaka tontolon'ny fampianarana ambony tonga somatsara ao amin'ny universiteny Vakinakaratra ao Antsirabe ny fiara fitaterana roa lehibe avy amin'ny fitondram-panjakana fampanantenana izay nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika izy io nandritra ny fandalovany tany Antsirabe faharoa ny volana Janoary lasa teo. Akiady Rajaonera solotenanay ao Antsirabe teo. Volana taorian'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny fanavaozana Mikael Randrianirina ny mpianatra nandritra ny fandalovany
teto amin'ny cité universitaire tsara tanàna. Tonga tokoa ireto fiara lehibe roa ho an'ny université ireto hiamora ny fandanian'ny université sy ny mpianatra amin'ny fivezivezena raha ny fanazavana. Ireo fiara reo dia entina hanatsarana ny asa fampianarana indrindrandrindra zany ho an'ny mpianatra. Ny fampiasana azy zany dia samy sitraka fa indrindrandrindra zany ho an'ny mpianatra. Misy 500 andro ivoan'ireo ankizy ireo akoatra ny cours théorique izay ataony ampianarana zany dia ao anatin'izay ny travaux pratiques, misy mandeha Antananarivo, io ny voyage d'études dia izay zany fanatsarana n'izay fanamaivanana ny fahasahiranan'ny mpianatra sy ny université zany amin'ny fanatanterahana izay asa fampianarana izay. Mahafaly ny mpianatra izao fitsinjovan'ny fitondram-panjakana azy ireo izao. Izay dia mametoky fa hoentinay hanatsarana ny fampianarana izay no hoavin'ity firenena ity, ary izany fampitaovana izay omenareo zany dia entinay hanatsarana sy ampivoarana trany ny hoavin'ny ity firenentsika ity. Raha ny fanazavan'ny mpitantana ny université ny vakinakaratra trany andray mpianatra amin'ity taona ity ny cité universitaire eto tsara tanàna manomboka mahaleo tena tanteraka ihany koa ny université ankehitriny. Efa resaka fampitaovana izay ihany isika teo dia toizantsika amin'izay vaovao mahakasika ny fampitaovana izay ihany fa atany amin'ny faritra fitovinany. Nahazo fitaovana vaovao ny fitaleavam-patry ny serasera sy ny kolotsaina ao amin'ny faritra fitovinany distrikany Manakara. Fitaovana izay natao hanatsarana sy hanamora ny fanatanterana ny asa fa indrindra hanatsara sy hanafaingana ny fampitam-baovao ary ny fampiroboroboana ny kolotsaina. Dozité Malala sy Eric Didier. Famahanan'ny olona ny tsy fampiny fitaovana entina manatanteraka ny asa dia nahazo fampitaovana vaovao maro fampiasa amin'ny studio sy birao ny fitaleavam-patry ny serasera sy ny kolotsaina fitovinany avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina, ahitana solotsaina, latabatra, seza ary maro hafa. Hitondra fanavaozana lehibe amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa fanaovan-gazety sy fampiroboroboana ny kolotsaina aty an-toerana izao fampitaovana izao. Isaorana ny fitondram-panjakana izay mizoro ankehitriny eo anivon'ny Repoblika ny fanavaozana izay tarihan'ny Colonel Michael Randrianirina izay amin'ny alalan'ny Ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina nanome izao fampitaovana izao. Fanavaozana tokoa satria efa mampolo taona izay no tsy nisian'ny fampitaovana teto anivon'ny fitaleavam-patry ny serasera ka dia izao amin'ny fitondrana mijoro ankehitriny izao no nazahoana izany ka dia fankasitrahana no atolotra ho anareo tompony andraikitra isan-tsokaziny ny amin'izay fampitaovana izay dia mankasitraka ary manome toky izahay fa hikolokolo sy hiezaka hanatsara ny kalitaon'ny asa avoaka ho fisitrahan'ny vahoaka iray manontolo izay fampalalam-baovao izay indrindra fa ny tontolo ny asa fanaovan-gazety sy ny fampiroboroboana ny kolotsaina aty amin'ny faritra fitovinany. Nanafatra ny lehiben'ny filehovany Manakara sy ny lehiben'ny faritra fitovinany nandritra ny fanolorana ireo fitaovana mba hahay kolokolo izany ny tsirairay. Izao fampitaovana izao dia manome lanja ny atao hoe fahalalahana ary indrindra zo ahalana vaovao sy ahafantatra biby kokoa ny zavatra misy sy ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena. Ka dia kasitrahantsika ny fitondram-panjakana rehetra izay nanolotra amin'izao fitaovana izao fa dia amafisina hatrany no hoe tokony mahay manana antsika ary mila mikojakoja tsara raha mba teknisianina tena matianina ary manana n'ilay fahaiza-manao no mikirakira antony zavatra tony fa tsy olona manatrakandrana na olona vao mianatra asa satria mety hanimba zavatra ary zany fijery tokony hipetraka manomboka zao amin'izao fanavozana izao dia hoe ny zavatra ananana dia voakolokolo, ny zavatra ananana dia voatahiry, ny zavatra ananana dia aharitra ho tombotsoan'ny firenena
iray manontolo mihitsy raha samy manao an'izay daholy ny sehatra rehetra. Raha tsy aivina antaonany maro ny fitaliava-paritra ny serasera sy ny kolotsaina fitofinangy no tsy nisitraka fampitaovana ankehitriny nankasitraka sy nisaotra ny fitondram-panjakana mipiasa eo anivo ny fitaliavana amin'ny fahazahoana fampitaovana hanatsarana ny vokatra tolotra ny sarambabem-bahoaka. Zay ny makasika an'iny tanora mpino silamo malagasy miisa 20 no nanatanteraka fifaninanana famakiana boky Masina Koroany ny asabotsy lasa teo teto Antananarivo. Fifaninanana andian'ny fafito izay nikarakarainy ny fondation Mohamed VI des Olomas Africains amin'ireo sokajy 27 manerana ny Afrika. Anisan'izany Madagasikara. Enina amin'izy ireo no nisafidy hifaninana amaky manontolo ny boky Masina Koroany ary 12 kosa nisafidy ny amaky amin'ny ampahany. Marina fa izay mandresy isaky ny sokajy no isolontenan'ny Madagasikara eo amin'ny fifaninanana iray sampirenena. Aurelia Rafrinka. Hampirisika ireo tanora mpino silamo afrikanina hifantoka bebe koa amin'ny famakiana boky Masina Koroany no antony mahatonga ny fondation Mohamed VI des Olomas Africains hikarakara ity hetsika fifaninanana mamaky Koroany ity. Io zany no hanitokana lalana afatsika mitaiza ny tanoratsika mba ho olombanina, mba ho handray anjara mavitrika amin'ny fiarahamonina, mba handray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Satria ny boky Masina Koroany dia teny ny tompo Zagnahary izay mifono lalàna sy fanabeazana ara-panahy mba ahafahantsika mamoaka tanora tsara fitondrantena, tanora mahay miaina ao anatin'ny fiarahamonina, tanora mandray andraikitra anatin'ny fiarahamonina, tanora mitondra anjara brikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Nandray anjara trano ny tanora mpino silamo malagasy tao anatin'izay 7 taona nisiany fifaninanana izay ary efa nahazo ny loka lehibe. 20 izy ireo no nandray anjara tamin'ity andiany fahafito ity. 9 nisafidy ny hifaninana hamaky manontolo ny boky Masina Koroany ary 12 kosa ny hifaninana hamaky amin'ny ampahany. Sokajy 27 manerana ny Afrika no andray anjara. Marina no izany fa izay mahazo voalohany isaky ny sokajy eto ny solotena ny Madagasikara eo amin'ny fifaninanana iray sampirenena. Ikisaka ao amin'ny faritra matsiatra ambony indray aloha isika raisina ho andraikitra lehibe eo anivony tetika salamina izay eo ambany fehiny diosese ny Fianarantsoa ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena tsirairay eo amin'ny sehatry ny fanehoan-kevitra mba hoentina mampandroso ny commune any amin'ny tontolo ambanivohitra. François Fanani. Fanabeazana ho olom-pirenena sy tantsoroka ifotona mba hisian'ny endrika tsara tantana eny anivy ny commune tsirairay no ivony tanjony ny tetika salamina Fianarantsoa. Fampandraisana anjara ny vondrom-piarahamonina any ambanivohitra ho afaka maneho ny hetaheta sy ny heviny no tena ny masoana. Raha tany amin'ny commune tany ambanivohitra zany nanaovana dia nitezena indrindra fametrahana ny selisena sy local de concertation mba ahafahan'ny pirenena zany mandray anjara mavitrika amin'ny fandraisana anjara eo anivony fiarahamonina. Nikisaka ty amin'ny renivohitry ny faritra matsiatra ambony io tetikasa io ka somary miova ny fomba nanatanterahana azy. Tsy mitovy ilay tontolo na ho contexte fa misy zavatra misy lainta kokoa. Dia izay zany ny zavatra atao zany dia mipetraka foana ihany hoe resaka fanabeazana ny pirenena sy famporosirana ny olona handray anjara amin'ny fiainam-pirenena ary indrindra satria tiako zany ny fivenim-panao politika maro samy dia isan'ny nasaina nanatrika ny kosa hoe politika zao eto dia zareo zany no ataontsika mijery an'izay hoe manahoana moa ny fomba fanaovana politika eto amintsika amin'izao fotoana izao mila liana sy mila fanovana koa azo atao ny fanaovana politika satria izay mampiverimberina dia ataontsika izay politika. Tanjona andrasana amin'izao hoy ny mpandrindraparity ny tetika salamina diany mba hisiany ny sehatra malalaka isan-tsokajiny hifampizarana hevitra indrindra ny tanora. Nanatanteraka fifanankalozan-kevitra malalaka teny amin'ny Université Nandrainjato Fianarantsoa ny tetika salamina ny farany herinandro teo.
miantso ny tompona ndraikitra mahefo ireo mponina ao amin'ny commune Ankirina Avaratra ao amin'ny distrikany Manjakandriana ahidina hifoto ny jery ny zava-misy amin'ny fitantanan'io commune io. Raha tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny televiziona malagasy ny solotena ny mponina ny farany herinandro lasa teo. Amiray Andrianjafy eo amin'ny sary ny fanirikely. District Tsormandidy isan'ny distrika ao anatin'ny faritry Bonglava izay manana toe-karena mifototra amin'ny fiompiana ompy sy ny fambolena. Ankoatra ny vary dia malaza ity distrika ity eo amin'ny resaka fambolena voanjo, fa izy ihany koa no manana tsenan'omby lehibe eto Madagasikara. Manana commune 20 izy ary fokontany 520. Anisan'ireny ny commune ambanivohitry Ankirina Avaratra izay nambara n'ity solotena mponina ity fa manana olana eo amin'ny fitantanana commune ary iantsony ny tompon'andraikitra manefa idina ifotony any an-toerany hijery akaiky ny zava-misy. Zavatra tena tsy tanty ankehitriny tompoko dia no le fandriam-pahalemana lasa marisarisa ao amin'ny tanàna, indrindra fa ny zavatra tena tsapanay amin'ny be ny tanàna anao dia eo amin'ny resaka fanapara-pahefana, ny fakana vola amin'ny resaka tsy ara-dalàna, resaka kolikoly, izay zavatra tao rehetra dia vola. Dia tamin'izany tamin'ny 2024 12 février 2024 ny présidentny mpanolontsaina teo aloha efa nandefa fitoriana azy nalefa tany amin'ny MDAT dia tao amin'ny décentralisation zany. Dia efa tonga ny fanadihadiana nataony décentralisation dia nanambara zareo fa zavatra marina daholo ny torina numérisy ny zanany. Dia ary efa nisy fanambarana anankiroa izy nalefa maire tany amin'ny Paky miaraka amin'ity hitanay tamin'ity fanambarana nataony président conseiller teo aloha ity. Dia niandry ny valiny amin'izay ny olona satria fa voaporofo zany fa marina daholo na ny kolokolo nataony na ny fanapara-pahefana na ny fanodikodona fananam-panjakana na ny karaman'ny mpanolontsaina zay tsy voaray rehetrarehetra ao daholo. Commune izay mandrafitra teti-bola, mitantana ny vola miditra sy mivoaka, mandrindra ny fampandrosoana mba hisiny ny fitantanana mangarahara sy tompon'andraikitra amin'ny arena sy ny asa ho an'ny vahoaka. Iverina vetivety any amin'ny faritra Matsatra ambony aloha isika iresaka ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao Vohibato. Manana andraikitra amin'ny fametrahana izay ny fikambanana Somraidy rafim-piarahamonina tokana ao amin'ny faritra Matsatra ambony. Omena lanja araka izany io fikambanana io satria dia anisany nanampy tamin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana ka nampilamina ny faritra Matsatra ambony. Nisy ny tantsoroka sy fiaramiasa avy amin'ny tetikasa lanja ny ACDEM mba hanana fahaiza-manao ireo mpikambana ao anatin'ny Angelo Randriany Manana. Ny ministera fitsarana miandraikitra azy voalohany ao anatin'ny gouvernement dia manatanteraka ny asa ny PNUD, izany hoe ny firenena mikambana ilay ataontsika hoe programme des Nations Unies pour le développement. Manatanteraka asa miaraka aminazy ao ihany koa ny zon'olombelona ilay ataontsika hoe HCDH, Haut Commissariat des droits humains. Manatanteraka azy fahatelony ao ny ONG M6 Tatao. Ireo zany no nomeny ministera ny fitsarana ny fitokisana hanatanteraka ny asa ty ao anatin'ny région valo. Région valo zay Matsiatra, Atsimatsinana, Anaty Anosy au Port-Dauphin, akaikiny eo Andoy, Ambovombe, any Toliara ndray tsy mandrefana, dia mikisaka Tia Ifosy, région Norobe, dia any Ampondava, région ny Menabe, dia manampy azy fahavalo région ny Sofia any Antsoli any Avara. Ampahatelo Madagasikara zany dia anatanterahana gouvernement amin'ny tetikasa ity. Ny ACDN moa ONG nasionaly dia miara-miasa amin'ny PNUD. Eo amin'ny folo taona tao ny arahana asa tamin'ny PNUD dia isaorana azy ny fanafikisana tamin'izao androany zao. Ny tetikasa lanja arak'izay fanalavana teo zay dia misy telo hoe dina ao. Dina. Misy ny région manana dina fa tsika moa atao anaty région Noto Matsiatra ny Somraidia no solony dina io. Dia ny kely zareo zay zavatra zay hoe Noto Matsiatra zany io Somraidia io no atao zay vatanjaka azy. Ino moa ny asany tetikasa lanja? Famelohan'izay ny mpamatsy vola tetikasa dia ilay atao hoe PBF na Peace Building Fund. Teny anglisy zay. Amin'ny teny frantsay dia hoe Fonds pour la consolidation de la paix. Zay zany hoe PBF mpamatsy vola.
Zany hoe mamatsy vola any amin'ny firenena zay misy korontana io PDF io. Tsika zany fa mba ahita PDF any zay ny makasika an'iny fanahitam-boaka ny fiaramiasa teo amin'ny fokon'olona sy ny zandary atao amin'ny distrika ny Andapa natsikaritra ireo mpanao asa ratsy ny olona tsara sitrapoka na mpandre avy hatrany ny zandary ataoriany velam-pandrika natao dia tratra ireo jiolahy mpamaky trano izay koizana niaraka tamin'ireo entana alatra maïstson edy TVM Andapa. Trangana vakitrano matetika ny teto agnivon'ny commune ambonivohitry ny Andapa fa indrindra ny ao amin'ny fokotany Andapa Sud ka noho ny fiaramiasa amin'ny fokon'ologno sy ny olo tsara sitrapo dia tratra ny velam-pandriky ny zandaro teo agnivon'ny vondroparitry ny gendarmeria eto Andapa ny ray tamin'ireo jiolahy mpamaky trano ireo tao bazarina ambanivolo fokotany Beangana Avaradrano. Nandritra ny fikaroana izay natao dia tratra ihany koa ny roa hafa tamin'izy ireo. Rehefa natao ny fankadiadiana dia nahitavana entana maromaro toy ny écran plat, ny speaker, ny kidoro, ny kibany ary kojakoja an-dakozia maro isan-karazany. Misy olona tsara sitrapo noho nanomero ranom-baovao maro potitra fa misy olona iray izay malaza mpamaky trano sady mpangalatra no hita ny hôdihôdy tany amin'ny quartier bazarina ambanivolo fokotany Beangana Avaradrano commune urbaine district Andapa. Vantany voana hino an'izany izahay teto anivon'ny vondroparitry ny gendarmerie eto Andapa dia tsy niandrela fa nidina ifotony avy hatrany ka noho ny fahaiza-manao ny zandary dia tratra tamin'izany ny olona izay voapanga fa mpamaky trano sy mpangalatra. Nanambara izy fa misy namany izay mpiara-manao asa ratsy miaraka aminy ka notadiavina ireto farany dia tratra ihany koa ny roa tamin'izy ireo. Rehefa natao ny fanadihadiana lalina dia nanambara ireto farany fa maro ireo entana halatra no misy any amin'izy ireo. Tsara omarigny fa manana tambanjotra ma ireto olon-dratsy ireto ka atolotry ny fitsaragna izy ireo rehefa vita ny fagnadiadiana ary mitohigny kosa ny asalamo atao amin'ireo namany izay mbola karohina. Mbola hijanona any amin'ny faritra Sava ihany isika fa iresaka vaovao ny fampandrosoana vita ny 20% ny asa fanamboarana ny lalana rarivato mirefy 1,500 metatra ao amin'ny fokotany Ankoalabe Antala ao an-tampon-tanàna. Tetika asan'ny faritra Sava izy io mba mahaolana ny mponina mampiasa azy tonga tany an-toerana nijery ny fizotry ny asa ny lehiben'ny faritra Sava Clé Sylvain Brion Judicael solotenanay ao Antala. Mirefy 1,500 metatra miainga avy eto amin'ny croisement pros mipaka any amin'ny Petit Port ambinagny ny Ankoalabe ity namboarina rarivato ity. Lalampotaka izy io hatramin'izay ary tegna nanahirana rehefa fotoagnan'ny oragnandro. Nidina teny an-toerana ny lehiben'ny faritra nijery ny fizotran'ny asa. Eo amin'ny 20% ny fa vita ary antignaigny fa agnatin'ny 3 volana ato tokony ho vita zegny ty lalagna ty mba hialagna amin'ny lalagna raiky embouteillage amin'ny Ankoalabe miditra agny amin'ny ville dia nisokafagna zegny lalagna ty mandeha ary amin'ny Petit Port lalagna natao amin'ny PRTE satria zay zegny no hita fa mifandraika amin'ny toetany ty sady mba agnamevagna ny fahasahiranam-bahoaka fanomboagna ireto fa manetsabe mbola ho avy mbola hojerena miaraka amin'ny tompon'andraikitra eto aiza indray ny lalagna tokony ho hatsaraintsika fa ny tanjony zegny na ny elakela-tragno regny hoezahantsika ho hatsaraina zegny mba hanamevana ny fahasahiranany vahoaka aty Antalaha. Nandritra izao fijerena ny asa fanamboaran-dalana nataony avy eo anivon'ny faritra izao dia nisy ny fanamariana vitsivitsy avy amin'ny teknisianina sy fangatahany mponina manodidina ka ilana fanitsiana. Antenaina fa tsy ho ela dia ho vita tanteraka ny asa araka ny fahitana azy izao. Ho any amin'ny distrikany Marovoa indray aloha isika ampidirina eo amin'ny sehatry ny fanaran-dalàna ireo mpitatitra nandritra ny fanehoan-kevitra niraisiny taorian'ny fidinana ifotony izay nataony ATT namondronana ireo mpitatitra ka manamorona ny lalam-pirenena faefatra no voakasika izay nolazay ny taleny ATT avy any Mahajanga ka voakasika izay manokana ihany koa ny tao amin'ny commune Ambanivohitry Kazomborona izay mbola ahitana mpitatitra tsy manara-dalàna
lalàna maro indrindra fa ireo mpitondra tuk-tuk Farasoa Andrimbelonoro OL Ramarson. Fitaterana lavitry ny loza io no tanjona nandritra ny paikady nampetsona ireo mpamily sy ny tompona bajajo izay mpampiasa ny fitaterana antanety no tanterana tao amin'ny Braony commune ambanivohitra Argasiborina. Tonga nidina ifotony nampahafantatra an'ireo lalàna feno mifeny fifamoivoizana indrindra ho an'ireo mpitatitra amin'ireo commune izay manamorona ny lalam-pirenena fahefatriny. Zahay moa zany dia manantitra foana amin'ny mpitatitra rehetra izay olona mikirakira ny fitaterana mba anara-dalàna. Izany hoe manamafy ny tokony anarana ny lalàna velona izay mipetraka, dia eo koa ny fandaminana ny resaka taratasin'ny fiara, ny tokony ananana permis de conduire, ny tokony ananana taratasy izay ahafahana mivezivezy mampiasa ny zotra na amin'ireo taxi brousse zany na amin'ireo bajaja. Iarahantsika mahita moa fa be dia be ny bajaja na tricycle mivezivezy amin'ny lalam-pirenena faefatra sy fahenina iny. Dia noho izany dia nandraindraikitra izahay tompona andraikitra nampafantatra ny lalàna izay tokony ho fantatra izy ireo hoe tsy tokony ho ataon'ny bajaja ny mivezivezy amin'ny lalam-pirenena fa mety hitera-doza. Izotra araka ny tokony ho izy ny fiaonana nambaramben'ny tanàna filazara-miadidin'ny commune ambanivohitra Akazomborona fa ho fampandrosoana tena izy no apetraka ho fampidirana ao anatin'ny fanarahan-dalàna. Manoloana ny fanavaozana izao dia kendrena ny hanohizana ny fidinana ifotony manerana ireo distrika sy ny commune izay mandrafitra ny faritra Aboeny. Niaradia tamin'ny Italien ATT Mahajanga moa lieutenant commandant de brigade de la route CPCE Mahajanga izay miara-miasa amin'ny fampiarana ny lalàna sy fanatsarana ny kalitaony asa eo amin'ny lafiny fifamoivoizana. Fa mitoka-monina ny commune Ambodimangavalo hamampisaraka ny faritrana Lanjorofo amin'ny faritra Laotra Mangoro Simba ny vokatra noho ny tsy fisian'ny mpividy. Ireo mpanera kosa no mamaritra ny vidin'ny jorofo sy ny lavanila noho izy mbola lalana dia tongotra adiny 13 vao tonga any amin'ny lalam-pirenena. Manao antsoavo araka izany mba jerena vahaolana ireo mponina any an-toerana Bel Benjamin sy Josea Arniaina. Aty amin'ny tapany Simondrefa ny distrikany Vavatenina commune fiferana mampisaraka ny faritra Analanjorofo amin'ny Laotra Mangoro i Ambodimangavalo. Mampisaraka ny distrikany Vavatenina amin'ny Ambatondrazaka izy. Mitoka-monina tsy mba azo ny fiara amina alavirandalana 10 kilometatra eo izy miala ny renivohitry ny distrika misy azy. Mitotongana isan-taona ny tampamokarana indrindra reo volo-faondrana mila sandry toy ny letsi, akondro, ny ampalibe izay lohan-tany tsy misy mpividy. Ny vokatra sarobidy moa dia ny mpividy no mamaritra ny vidiny. Mianso ny filohan'ny fanavaozana indrindra reo membra ny gouvernemanta nomena andraikitra hampandroso an'i Madagasikara ny ben'ny tanàna. Commune Ambodimangavalo zao dia tsy efa niaigny ny vokatra kafe. Efa niaigny satria efa somary antitra. Raha ny zany ny jorofo dia mampidi-bola. Mampiditra ny viny, mampiditra ny rano amin'ny alalan'ny essence. Letsi dia tsy dia mampidi-bola satria somary taratara moa ny fiakaran'ny vokatra rehefa tonga ny fotoagna famasan'ny letsi simba ihany izy. Toerana moa somary lavidavitra tsy azon-dalana dia dodoma moa mitondra ananjy aty agnatin'ny faritra Ambobeo anika simba le vokatra letsi tsy dia mampidi-bola amin'ny vahoaka loatra. Fa ny lavany kosa mampidi-bola fô saingy ny vidiny indraindray mitotongana ambany be. Ireny zany rehefa tonga ny fiakaram-bokatra dia olona mihitsy ny milanja ananjy. Ny mpandraraha mandeha vidy akagny dia batilazy nitondrasana ananjy aty agnatin'ny faritra Vavatenina na hoe faritra Ambobe. Mandeha agnany adiny 8 adiny 5 lanjan'olona ananjy. Miala maina amin'ny tamberimbidy amin'ireo karazam-bokatra misy aminy i Ambodimangavalo. Mivoaka mangina ankavia avokoa ny vokatry ny tany. Miadirery amin'ny fampandrosoana ny mpitondra ifotony. Aftany Vavatenina isika dia azo ny Tomasina indray anjaran'ny commune ATT Zambaro no nisitraka ny fizarana ny kit solaire avy tamin'ny fitondram-panjakana ka tokantrano miisa 200 no nahazo izany. Izao tetikasa izao dia fiara-miasa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny fampiasana ny tetikasa ny Fond des Signes Maïssa Abbas, Miralandine sy Aristote Morlin.
ho fitsonjovana ireo vahoaka trabona sy fanohizana ny vina amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fahazakany tena rangovo ho an'ny vahoaka malagasy indrindra fa ireo mponina eny ambanivohitra dia tokantrano miisa 200 ao amin'ny fokotany Ambonivato commune ambanivohitra Tetezambaro no nisitraka kit solaire avy tamin'ny fitondram-panjakana izay tetikasa vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola amin'ny alalan'ny Fondesim iaraha miasa amin'ny ministerany angovo sy ny akoranafo ao ihany koa ny ministerany postra sy ny fifandraisan-davitra manamevana ny fahasahiranany mponina ety fotony izao fanomezana kit solaire izao hoy ny ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Tetezambaro distrikany Tomasina faharoa. Zava-dehibe aminay anatin'ny commune Tetezambaro fizarana kit solaire anisany zavatra mitagna ny anjarany lehibe anatin'ny tokantrano dia ny jiro zany dia ny fahazavana zany ka eto moa zany raha izay anatin'ny commune Tetezambaro 7 sy 2029 ny olona ieritrretina hisitraka izany ary anisan'izany ity fokontany izay nanomboana ny fizarana tia dia ny fokotany Ambonivato zany miisa 200 tokantrano izay hisitraka zany amin'ny androny any tia dia ny faharoa ny fokotany eto Antanety Lava izay miisa 500 sy 400 ihany koa hisitraka an'izany jiro zany androany ho tohizana amin'ireo fokotany mandrafitra ny commune Tetezambaro izao etsika izao ary antenaina fa hitondra fampivoarana sy fampiroboroboana ny fiainana andavanandro ny mponina izao fisitrahana kit solaire avy tamin'ny fitondram-panjakana izao. Avelantsika eo ny mahakasika ny fahay resaka ady amin'ny kolokolo indray aloha isika ho fampihenana ny tany kolokolo any amin'ny faritra Anosy dia nisy ny fivoriana izay nataony mpiantsetra notariany mpikambana ao amin'ny nofy Iandroy tany amin'ny commune Ambonivohitra Amboasary Atsimo izay nanasana ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra tany toerana ny antony fivoriana dia mba hanairana ny fitondram-panjakana isana ambaratongany iady amin'ny kolokolo Hirazana-Jatovo Théodilan Bekamara Maso Manandiry. Henana ny tany kolokolo aty amin'ny faritra Anosy dia nisy fivoriana izay nataony mpiantsehatra izay notarehiny mpikambana avy eo amin'ny nofy Iandroy izay niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny fampianarana sy ny avy eo amin'ny commune ary ny avy eo amin'ny police pirenena sy ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Lohahevitra ny voaboasina tamin'izay dia ny hoe mianatra mba hahay fa tsy mianatra mba ho afa-pagnadinana avao. Tonga teto Amboasary Atsimo izay avy amin'ny nofy Iandroy nanao fanentanana mahakasika ny ady amin'ny kolikoly atao amin'ny fanadina mpanjakana. Ny tanjona moa zany dia mba hampihenana na dia hoe tsy ho fongotra tanteraka io dia mba hampihenana an'izany kolikoly amin'ny fanadinana ara-panjakana izany. Efa 2 taona lasa izay nofy Iandroy no nanao an'izay fanentanana izay ka dia nikisaka nakaty amin'ny faritra Anosy izahay izao. Ny targetra ny nofy Iandroy moa tamin'ity fanentanana ity dia hoe stylo fangaly ayanito ia tihandimbe maray amankerone mianatsy mba hahay fa tsy mianatsy mba ho afa-pagnadinana avao satria hita amin'ny fiarahamonina fa be dia be ireo manana diplôma be dia be ireo nivoaka fianarana fa tsy manam-pahaizana. Natao izao fivoriana izao mba hanairana ireo tompon'andraikitra isambaratonga mba hiady amin'ny kolikoly. Voakasika amin'izay resaka ady amin'ny kolokolo izay moa ny resaka fanabeazana fa solosaina miisa 12 no natolotra ho an'ny mpianatra tany amin'ny EPP manara-penitra Andakabe sy Central Morondafa avy tamin'ny ONG Emmanuel Isabelle Jouda Celestine Bonarachid. Laky masoandro ny EPP manara-penitra Andakabe Morondafa raha ny fandrosoana hita amin'ity sekoly ity araky ny anaran'ny fikambanana izay iahy ny fampianarana solosaina eto anivon'ny sekoly. Natolotra ireo mpanabe sy ny mpianatra avy amin'ny EPP Roatonta hisitraka izany ny solosaina miisa 12 izay avy lenta manaraka ny teknôlôjia avy amin'ny ONG
Emmanuel Orde ny 5 ny volana aprily taona 2024. Manana vina zany zahay amin'ny Emmanuel Orde mba ho zarina amin'ny teknôlôjia ny ankizy satria telefôny ny teknôlôjia amin'izao dia mba maharaka ny any ivelany ny ankizy dia teten'ireto sécurité tondava zany zay dia tato mitsapa fa madio milamina sady azo antoka ny sécurité ato dia zay ny sivana nampiasana na tonga ny solosaina napetraka tato. Hitondra fivoarana ho an'ny mpianatra izao raha nankasitraka ny mpanolotra talepatry ny fanabeazam-pirenena ato Menabe. Amin'ny izay fiaraha-masamasitra atao amin'ny fitalebizaty ny fanabeazam-pirenena sy ny EPP an-dapabe zay miaraka amin'ny EPP sy ny fonda Ondava. Ny zavatra tiana atsifofony zany ny mampiavaka ity dia ny mba hikarakarana ireo fitaovana ireo mba hananana azy mifaritra sy mba azahoana koa ireo faritra hafa na hitandrina toy ny Anakandriamaso ny avy amin'ny ONG Talaky Masoandro ary ireo mpanabe sy ny mpianatra izay hampiasa izao fitaovana izao. Raha misy fanomanana ny maro tsara indrindra dia ny fanabeazana sy ny fikolokoloana zaza tsara ho marina fa ny EPP Andakabe sy ny EPP Central no sitraka izao fanomezana izao ka eto amin'ny EPP Manarapenitra Andakabe no anaovana ny fampianarana. Lafiny fahasalamana no anoizantsika ny fampalalam-baovao hiverina vetivety any amin'ny faritra Amorony Manisika nanao fionambe ny ho lafitry ny mpitsabo tany amin'ny faritra Amorony Manisy nandritra izany no nanaovan'izy ireo ny hetsika mba ho fanehoana ny fiara-mientana ka tao atampony vinany Ambositra no nanaovana izany onjavony miarana Iary Manantsoa voariny aina. Fifampizarana traikefa eo amin'ny lafiny fitsaboana, fampiratiana ireo vokatra mahakasika ny fahasalamana, anisan'ny hetsika natao ireo nandritry ny fiaonam-bean'ireo mpikambana ao anatin'ny ho lavitry ny mpitsabo ato amin'ny faritra Amorony Mania. Dia fampitondronana ny dokotera eto amin'ny faritra mahakasika ny voalohany indrindra aloha fanamafisana firalahina eo amin'ny sampitsabo eto antsika eto amin'ny faritra ary koa anamafisana ny fahaiza-manao satria ndraiky ny ordre eto amin'ny faritra manao hoe manatsara fandraisana tanàna marary dia anisana zany ny fanomezana fampianarana ankoatran'ny hoe fivoriana dia misy fampianarana ataon'ireo dokotera spesialista mahakasika manokana ny resaka fitsaboana avy any Fianarantsoa avy any Antananarivo izay atolo. Maraparanantsika ny fampalalam-baovao ny lafiny kolotsaina atao amin'ny tobo-pamarana Fort Dauphin izay naoriny Jacques Prony tamin'ny taona 2024 no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toerana miavaka sy zavanaorina izay nokarakarainy fitaleavam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina faritra Nosy. Io toerana io izay manana ny lazany ara-tantara Sely Adonis. Ity toerana ity no antsoina hoe Fort Dauphin, tobo-pamarina naoriny Jacques Prony teto Lagnaro tamin'ny taona 2024 ho fahatsiarovana ny mpanjaka Louis Faha-7 izay anjaka aorian'ny rainy. Teto amin'ity toerana ity no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toerana miavaka sy manan-tantara ato anatin'ny faritra Anosy, fiarahamonina teo amin'ny fitaleavam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina aty an-toerana, ny commune Ambonivohitra teo Lagnaro, ny fikambanana Mizefy Lakoro ary ny bataillon de fanterie teo Lagnaro. Anisan'ireo toerana manan-tantara tokoa satria niainga avy amin'io tobo-pamarana io no niandohany ny anaran'ny tanàna nisy fotoana voafetra. Raha ohatra ka tao Lagnaro izy tany aloha tonga ny frantsay 1648 izy niova ho Fort Dauphin vokatry ny fisian'izay olona mitondra ny fandimidimy zay nefa talohan'izay dia tao Lagnaro ihany koa da avy any amin'ny 1997 tanoa. Nisy fotoana koa dia Faradofay naran'ilay tanàna nanomboka taty amin'ny 1825 taty niverina tao Lagnaro izy ankehitriny. Izany zavatra izany zany dia marihina teto. Maromaro koa moa ny fandikana izay mety tsy voatery mitovy amin'ny tena tantara. Raha ohatra ka misy olona mieritreritra fa ilay trondro Dauphin
no mahafortofin iny aloha zany dia fampitovizana anarana fotsiny fa zavatra sendra ambany fanandrify fotsiny fa ny tena izy dia ny fisiany ity ataontsika hoe toby fiarovatena dauphin ity izay namboarina tamin'ny 1642 ary natao izy ity hanomezana voninahitra ny lay dauphin izay olona zazambola ho mpanjaka nanjary Louis XIV teo aoriana. Ankoatra ny eto dia toerana maro ato anatin'ny faritra Anosy no manana tantara miavaka izay ampahafantarina amin'ny manaraka amin'ny alalan'ny fandaharana asa ny fitalevam-paritra sy serasera sy ny kolontsaina Anofoazana indray ny ditrotrobe na ny adikatoko izay kolontsaina efa somary adinodin'ny tanora ankehitriny ka tamin'ny alalan'ny fifaninanana izay nandraisany fikambanam-behivavy anjara tao amin'ny commune Amboabo any amin'ny district ny Mandritsara no nanatanterahana io hetsika io tao amin'ny fokontany Anjialava Georges Harrison Randrianasolo Darné. Na dikatoko no anisan'ny dindrazana nampalaza ny distrikny Mandritsara efa maro amin'ny tanora ankehitrina nefa no somaro manadino io fomba fandihizana io ka natonga ireo fikambanam-behivavy anatin'ny commune ambanivohitra Amboaboa aty amin'ny renivohitra Androna nanatanteraka ny fifaninanana amin'ny fomba fandihizana io mba amerimberenana izany kolontsaina izany. Manana kareana moa ny commune Amboaboa amin'ny resaka kolontsaina malagasy agnatin'izany misy ny kolontsaina nentim-paharazana, misy ny dihy faninanana ara-trotrobe zany dikatoko zany lazana amin'ny tsy mihety zay ndesiny tezana ny madiniky amizao zay zany mba tsy very hasiny kolontsaina malagasy na ny nentim-paharazana na ny moderne. Mampiavana sy mampirahina ny fisian'ny etsika ara-kolontsaina tahaka itony. Hita mavitriky, tegna mavitriky zany ny reto fikambanam-bahiavy amin'ny resaka kolontsainy fa izay no agnentanana ny tompona andraikitry fanjakana na olombo fidy na olombo tindry mba hagnentana any amin'ny commune hafa satria aty amin'ny commune Amboaboa zao fa hita ny firaisankiny dia amin'ny commune hafa koa entaniny koa mba hisisy an'izay firaisankiny na eo fikambanam-bahiavy na fikambanana amin'ny ankapobeny mba siany izay firaisankiny atao amin'ny distrikany Mandritsara firaisankiny izay hiteraka fandrosoagna atao amin'ny district. Ankoatra ny trotrobe na seritety ihany koa ny fomba fandihizana Bahoejy mbola anisan'ny dia mampiavaka ny distrikny Mandritsara. Nandritra n'izao etsika izao narotiny lehibe ny distrika nanentana ny mponina mba hazoto amin'ny fisoratana anarana biometrika. Amaranantsika tanteraka ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao hatotosa tao Moramanga ny farany herinandro lasa teo ny famoahana ireo zandary nanaraka fiofanana tao amin'ny sekoly ambony ny zandarmaria amin'ny pirenena nandritra io fotoana io ihany koa no nitokanana ireo fotodrafitrasa izay no hatsaraina atao amin'ny sekoly Njakasoa Fetralala Hatahina Randrinarvelo Solotenanay ao Moramanga. Zandary fito amin'ny 76 menadavy amin'ny andiany 61e BP1 nanaraka fiofanana teto amin'ny sekoly ambony zandarmaria pirenena Moramanga no navoaka tamin'ny fomba ofisialy izay niakatra eo amin'ny laram-boninahitra zandarma principal de 2e classe. Nanome voninahitra sady nitarika izao lanonana ara-miaramila izao ny commandant zandarmaria pirenena ny général Mamelson Mbinina Nono ka nindritra izany no nilazany mahazava-dehibe ny fampianarana sy fampiofanana izay mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy ampitaina ho an'ireo mpiofana. Aorian'izao fiakarana laram-boninahitra izao dia ovasata amin'ny mahazandary azy ireto mpiofana ireto ka hitana andraikitra vaovao. Taloha izy dia zandary. Ao anatin'ny zandary dia misy an'ilay hoe agent d'exécution, agent de maîtrise, dia misy koa ny hoe agent de conception. Ka ireo niala tamin'ilay antsoina hoe statut mahazandary fa zao izy zao mitombo ny andraikitra, mitombo ny zo. Ka teo aloha teo izy dia zandary tsotra mpanatanteraka fa amin'izao kosa izy manomboka mi-encadrer zandary. Mitombo ihany izoany dia mitombo arak'izay koa ny andraikitra raisiny. Ireo zany manomboka androany dia efa antsoina amin'ilay hoe officier de police judiciaire fa tsy agent de police judiciaire intsony. Taorian'ny famoahana ireto andiany ireto dia nisy ny fitokana fotodrafitrasa lalina sy birao atao anatin'ny toby izay nisy ny fifanomezan-tana niaraka tamin'ny solomam-bahoaka Virginie Razafimandroso. Izao fanatsarana ny sekoly izao ho ny tompony andraikitra
dia tafiditra anatin'ny fanomezana lanja ny fampiofanana misy eto amin'ny sekoly ambony. Ny foto-drafitrasa vita moa zany dia ny poste de police lazaina hoe trano fiambenana teo amin'ny vavahady andrefan'ny sekoly izay notokanana androany izy io hanatsarana ny fomba fiambenana ny sekoly. Fitokanana ny lalana izay mirefy 2 kilometatra sy 900 metatra izay miala any amin'ny Jovena mamakivaky ny sekoly ary mivoaka mipaka any amin'ny route nationale faharoa. Nanome voninahitra izao lanonana famoahana-piofana izao ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny sivily sy miaramila eto anivon'ny firenena ary amin'ny mahalanonana ara-miaramila azy dia nisy ny matso lehibe nataon'ireo zandary. Tompo klasy tompoko vavy tapitra ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro hay izao ankasitrana ianao tany tokantrano manaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanadidosana ny fampalalam-baovao manome fotoananao amin'ny rampitso indray veloma tompoko.